Fahameraba-tsika tsirairay avy indray tratrizao alahady fa 1 volana aprily izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny hera nomeny tombonandro indray fa atsika mandray ny fahasoavany sy ny famindram-pony hatrany. Alohan'ny derantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka isika. Raha ny tsara andrizan'ny danitro tolotra ianao ny dera ny lahasa ny ady sy voninahitra. Ianao ilay tomponaino ilay mpamonjy anay misaotra anao izay fa mbola nomenao an'izao fotoana izao indray fa anay mandray ny teninao ary mangataka aminao izay mba hiasa ao anatinay tsirairay avy ka ny teninao ny hitsimoka avy folo eny ao anatinay anaran'i Jesosy. Amen. Lohaten'ny mofonainantsika androany dia manao mampatsiahy ny fonenantsika any an-danitra. Nalaina amin'ny Nehemia 8:1 manao hoe: ianao dia ianao irery ihany no Jehova. Ianao nanao ny lanitra dia ny lanitry ny lanitra mba amin'izay rehetra ao aminy, ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, ary ianao no mamelona azy rehetra, ary ireo maro any an-danitra samy miankohaka eo anatrianao. Amen. Misy atsara tarehy eo amin'ny fidadasiky ny loasasy, eo amin'ny vatolampy mafy mankadiry mitresatresaka. Be voninahitra ireo tendrombohitra avo toa hipaka amin'ny lanitra. Ao koa ireo hazo mitsoaratsoala misy raviny malefaka, ny ahi-maitso, ny pokom-boninkazo vao hivelatra ireny sy ny voaniny mamelana, ireo hazo ao an'ala sy ny zava-mananaina rehetra. Ireo rehetra ireo dia misarika ny saina ho any amin'ilay Andriamanitra lehibe sady velona. Ny tsirairay amin'ny fahaiza-manao ananantsika rehefa olombelona manambara fa misy tokoa Andriamanitra velona ary afaka mianatra lesona sarobidy indrindra momba ny tompon'ny lanitra isika avy amin'ny boky mivelatra ny zava-boary. Mihitatra ny fahalalan'ny saina eo am-pandinihana izany rehetra izany ary voasandratra ka manjary mangetaheta dia fantatra bebe kokoa hatrany an'Andriamanitra ny sy ny fahalehibiazana isika. Mifoha ao am-pontsika ny fahatahoran'Andriamanitra sy ny fanajana azy ary koa ny fitiavana sy ny finoana ary ihany koa ny toky sy ny fiankinana tanteraka amin'ilay mpanome tsara rehetra. Tsy ho takatry ny saina ny ahalehibe sy ny voninahitra ireo zava-mahatalanjo ny tranon'Andriamanitra raha tsy ampafandraisitsika aminy sy ilay fonenam-pahasambarana efa omaniny ho an'izay tia azy. Isika miresaka ny kahalalana momba ny tany sy ny firenena samihafa, ko nahoana moa isika no misalasala ny amin'ny firesena momba n'ilay firenen'ny lanitra. Ao koa ireo trano izay tsy natao tanana sady maharitra mandrakizay ao anatiny. Zava-dehibe ho antsika mihoatra noho ny toerana na ny firenen-kafa eto ambonin'ny tany io, tany tsara lavitra any an-danitra io, ary nahoana moa isika ny tsy tokony hafana fo kokoa sy saintsaina ny lanitra eo ampiresahana mikasika an'ireo fanomezan'Andriamanitra ao amin'ny zava-boary. Natao ampitoetra an'Andriamanitra ao amin'ny fitadiavantsika ireny, hampiala ny fontsika amin'ny zavatra ara-nofo fa hamatotra azy koa amin'ny fahatoram-pitiavana sy ny fankasitrahana ny mpamorona antsika. Aoka isika akasitraka ary ahita mandrakariva ny fahasoavany eny anivon'ny zava-boary rehetra manodidina antsika, ny hankanto ny zavatra rehetra, ny hasarotiny ihany koa izany midika fa Andriamanitra manam-pahaizana Andriamanitsika ary Andriamanitra manana ny hatsarana rehetra. Riko izany mba hampitombo finoana anao ary fahatokisana fa raha mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra, inona moa ny olana izay asakana anao tsy tokony hizarana izany Andriamanitra fitiavana sy lehibe zanany amin'ny hafa, dia izany ny riko indrindra. Ataontsika tsirairay avy mandritra ny ity herinandro ity ka mba ho tontolo andro sy herinandro mba hampitahiana sy fahazoavana sy fizarana ny maha-Andriamanitra fitiavana azy any. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrizan-danitro, mbola misaotra anao izay iny amin'izany teninao izany. Misaotra anay ihany koa mampianatra anay sy manoro anay mandrakariva fa ireo manodidina anay ireo ka vokatry ny asa tananao ary vokatry ny fitiavanao. Menao anay maimaimpona izany ary ampitodianao any saina iny mahatsiaro
fa reo zavatra tsara eo dia hivokatry ny asa tananao maika moa fa izahay sy ireo izay rehetra mety mampanahitana ny sainay dia ampianaro izay tsy ananay tsy aniasiany koa fa tena metsaka ny fahatokiana feno eo am-pelantananao. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.